tsika dia hoe tsy eo zany Andriamanitra fa moa ao anatiny izy. Lazaiko anao fa tena feno areny fahendrena sy fahasoavan'Andriamanitra mihitsy ny fahoriana raha mandinika amin'ny fiainan'i Josefa fotsiny tsika. Jerenao nge au fond tamin'izy le tao amin'ny Potifara dia tao ny stage du premier ministre. Ka izy angery mianatra ny langage any Egyptiana ary. Ka izy mianatra ny culture, tena fidian'Andriamanitra mihitsy hoe amin'ity satria tia olobe any Egypte le Potifara io. Ka izy mianatra gestion. Azonao daholo moa izany sekoly nandehanany nga Joseph zany. Au fait nge io fahorianao misy c'est juste l'école de Dieu. Mifaliana izy. Ohatry efa niinscrive evanao ato tompo. Misy inscription atao tompo aminao zany. Mianatra gestion ianao ao mianatra langue ianao ao mianatra. Ka izany nataon'i Joseph le izy hoe nampiasainy toy fotsiny mapa hoe esclave. Fa zay ny anarany tao. Manao andray rehefa ilay teneny mivadiny Potifara izy hoe ianao nanendrika endrena. Au fond izy azontsika raisina mihitsy hoe valim-bavaka satria tena isaonazy dia tenen'ity ramatoa folo. Nga izy afaka miteny tsony rehefa tany am-pozy i Joseph. Tsy afaka nanadala azy tsony mivadiny Potifara sia valim-bavaka koa zany le tranomaizina. Ola ianao mieritreritra hoe lekitiana any an-tranomaizina ve dia fa misy lalàn'Andriamanitra tsara nanafana tao anatiny zava-tsara ary tao an-tranomaizina ka tao andeha izy raha avako no toerana ny manin'Andriamanitra. Nisy rola zay niaraka fonja tamin'ny tao nanofo le rola dia sahiran-tsaina be tamin'ny nofony dia niinterpréter Josefa le nofony izy kay tamin'iny izy nanao le entretien amin'le asa. Fa tadidiny le izy rola hoe misy zalahy zay mahay manao mahay miteny nofo. Azonao ve izany concours de circonstance rehetrarehetra zany. Aussi azo fotsiny ianao tsy mahazo an'io zavatra mahazo anao io mais c'est quoi ça Seigneur, c'est quoi ça, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que aza bereza zao fotsiny hoe mitsika dia miteny amin'ny Thessaloniciens 5:18 tsy hoe miteny fa makado misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ho anareo. Tao an-tranomaizina no toerana ny manin'Andriamanitra ifankalalana amin'ilay ampiditra azy ho any amin'ilay toerana. Fantatrao mantsy ny efanan'i Josefa. Il est devenu premier ministre d'Égypte. Zany Égypte ancien zany nge tena empire mahagaga. Fa Josefa no manampopo amin'izany. Azonao tsy hainao ny fahoriana nalovanao to. Fanomanana io. Dia ianao te hivagamba andeha foana dia andeha ianao hitsoaka asonga ato tompo asonga. Petra tsara fotsiny ianao. Akafizy moramora. Zao lazaintsika sanao lalana ara-dalàna. Itenenantsika amin'ilay fiteny tsotra normal ho an'ny fanefenan'ny mpino ny fahoriana. Lalana ara-dalàna. Hainonao tsara nge nanomboka tany amin'ny testamenta taloha nge nampiasan'ny tompo an'izany any amin'ny Deutéronome 8 verset 2 et 3. Hainonao ny tenin'ny tompo. Tsarovy ny lalana rehetra izay nitondrany Jehovah-Andriamanitra ho anao tany anefitra zao efapolotelo zao. Hampanetry tenanao sy zatoetranao ary halala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao nonono. Indray Andriamanitra dia nampivenanao nonoana mihitsy azy. Dia nanome anao ny mana ho anao izay tsy fantatrao na ny razanao mba hampahafantarany anao fa tsy mofy ihany nge iveloman'ny olona fa izay rehetra laoko ny vavan'i Jehova no ivelomany olona. Misy antony tsara. Tena mahasoa anao ao anatin'io zavatra io. Tonga izahan'Andriamanitra toetra anao. Nasoa hoe fizahan-toetra izay eritreretinao hoe tsy fantany ny any anatinao. Andriamanitra manala ny zavatra rehetra sy mampiroloha angeny. Fa hitanao hoe oay zaka mbola tsy mahay eto. Efa ianao efa mieritreritra hoe classe de terminale. Ianao mbola tsy afaka CEPE. Zany amintsika ny Madagasikara zany. Mbola
mbola tsy manana BPC brevet akory ianao zany dia nefa mieritreritra terminal dia asitopo kely le épreuve dia hay ve zao tena zay zay kely antony izy fizahan-toetra tsika Hébreux 5 verset 7 à 9 zao ny teny momba an' Jesosy teneny ty mpanoratra ny Hébreux ty amin'ny andro nofony quand il était encore sur terre zany Jesosy raha nanao fivavahana sy fangatahana momba ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesany sady voahainy no ny fahatahorian'Andriamanitra verset 8 ny tsipiatsika tsara dia mianatra fanarahana tamin'izay fahoriana entiny izy na dia zanaka azy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Zay Jesosy indreo Jesosy le tompontsika midina olona 100% teto ambony tany izy tena neo antsika ny exemple mihitsy hoe il a appris à obéir tao anatin'ny fahoriana tsy akoreo zaza matetika Jesosy dia il a appris à obéir tsy zay a fa satria tsy misy azany obéissance zany ange ny fiainany any an-danitra fa Andriamanitra izy Andriamanitra mihitsy fa midina tety izy hampianatra antsika hoe no mila mianatra le makatonga izy c'est pas facile le tsika sy anao vao malahirana kely izy dia non iny kosa ty no mety ty makatoa ty fa ty kosa non c'est pas possible Osea et 92 Corinthiens 4 7 à 10 efa nresantsika sy nao hoe ty omaly eny hoe tamin'ny talata zao ny teny hoe manana an'izao haritry zao ny volantany zahay hoy Paoly mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ery fa tsy ho avy aminay vogeja manodidina zahay nefa tsy tery verihevitra nefa tsy mamono fo enjehina nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny zahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy l'importance an'le fahoriana zany tiako tsipihana aminao tsara Philippiens 1:29 dia zao tsara ny tenin'i Paoly hoe nareo efa nomeny nohony an'i Kristy tsy mihino azy any fa miara-pahoriana koa noho ny aminy c'est prévu efa ao anaty programme mihitsy le izy fa tsy gagagaga fotsiny eo ianao amin'ny Thessaloniciens 3 verset 4 dia hoy ny tompony teny hoe fa fony teo aminareo azy zahay dia milaza taminareo raha teo fa hoana le toyany miara-mamaky tsika se tsy maintsy ampahoriana sy soka dia mody ianao sambola mody ianao fa satria amiko ny fahasoavan'Andriamanitra hiatrehantsika an'ilay izy c'est prévu ao anatin'ny cursus io ohatran'ny examen ohatran'ny tsisy validation mihitsy raha ohatra hoe mianatra fahatany fotsiny fa tsisy examen mihitsy zakotika zany tezany alananao hoe tena mety tsara tsy maintsy ampahoriantsika enonao ny ambiny Petera voalohany toko faefatra ny faharoambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo or malalo tsika sena zany teneny azagaga no ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ny fitsapan-toetra aza atao zavatra mahagaga mahazo anareo zany hitanao tsika senao matetika gaga ela be mihitsy aloha ianao gaga foana enim-bolana no gaga ny zavatra mahazo anao zany dia gaga aloha ianao enim-bolana tokony efa tafajoro tanao dia mbola gaga fotsiny dia sady tsy mahavita nin'iny na mampanika ho azo toerana osy azagaga araka iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny enonao verset 14 sambatrinareo raha aratsiana no ny anaran'i Kristy fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra nge mipetraka ao anatinareo fizantsika verset 15-16 Petera io enonao tsara ihany sy ny 19 Petera voalohany toko faefatra fa aoka ho le tena tompo tsisy aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na raharaha ny olona midikitra velan'ny olona foana dia lasa mijaly satria tsy tiany olona lalabe fa raha misy mijaly satria kristianina dia ahoana aoka tsy homenatra izy fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anaran'izany koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovantsona alohan'ny fanahina ho an'ilay matoky dia ny mpanao azy bref lalana ara-dalàna ho an'ny fanefenantsika mamara-panantsika senao mianatra amin'ny dad'Andriamanitra tsika ny
ao anatin'ny fomba fitondran'Andriamanitra mihitsy ny zanany ny hoe misy fahoriana eny amin'ny lalany eny hanamafisana tsara. Ho antsika efa parent dia tena tsara mihitsy ampianarintsika haritra ao anaty fahoriana ny zanatsika. Aloha tsy omena azy avy daholo sy moramora fatao fotsiny zavatra rehetrarehetra. Mianatra mihitsy mianatra mitaiza toy izay dia andao homanitsika hiatrika fahoriana ny zanatsika. Mampahera be foana ity Jakoba toko voalohany ity ravako zaraiko aminao verset 2 à 4. Ry rahalahy koa Jakoba, ataovy fifaliana avokoa raha hiara-fizan'ny toetra samihafa nareo. Amin'ny teny frantsay hoe ataovy sujet de toute joie. Ahitanao zany Jakoba ataovy sérieux. Zay mihitsy nefa izy. Fa satria ahoana ilay fizan'ny toetra fononareo ange dia mahatonga faharetany. Dia avelao izy io faharetany io misy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra nareo. Ka tsy misy tiampina inana iny. Lasa exemple ianao sakaiza. Tian'Andriamanitra mizany angentsika e. Influenceur manodidina antsika fa tsy olona fahasimon influenceur. Dia tsy misy tsiampy na inona na inona. Ia taminao tany mpiandohandohana tany fa mamarina senao zao. Andaontsika senao tsy ho diso famaritana ny antsoina hoe fitahiana. Raha jery tantaran'i Joseph tsika tena voalaza tsara fa nambian'Andriamanitra Joseph. Mefiza esclave. Ary avy eo izy mbola tany ampigadrana indray. Fa dia ny ansisy tenin'Andriamanitra foana. Fa hoe nambian'Andriamanitra izy. Dia ohatran'izay mihitsy koa ny fiainantsika senao. Raha fitiantsika zany zavatra tenentsika zany, ahoana ny ainantsika fahasoavana ao anatin'ny fijaliana. Ny zavatra voalohany raisintsika dia ity hoe tsarovy fa mombanao an-tranon'Andriamanitra. Tsy misaraka aminao izy. Any amin'ny Isaia 43 verset 2 dia miteny tsara ndraso ny vakiko aminao zay Isaia 43 verset 2. Zao ilay tena tompoany. Milaza hoe raha mitany rano ianao dia hombanao aho. Ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehetra aminao ilay lafo. Azonao moa izany fitenenan'ny tompo azy zany. Raha mitany rano ianao fa tsy hoe raha mahita lalan-kozy ianao lalana. Ny atompo asivy lalana variana za tsy hitany io. Aiza ianao ny ahita ny fomba an'Andriamanitra. Ao izy mombanao ao anatiny mihitsy. Dia mianatra masosotra kely foana izay teny izay angamba mety fieritreretanao azy fa ny dia iaina tsotra mihitsy. Makafy sakaiza. Toy indreo misy izy ny teny anglisy. Makafy an'ilay zavatra sarotra io a. Makafy an'ilay izy. Fa satria ina ny akafizina tsy ilay ratsy an'ilay ratsy. Misy ny situation hoe tena ratsy e. Fa makafy ny présence an'Andriamanitra à travers an'io. Dikan'ilay hoe mombantsika Andriamanitra il est toujours là, présent perpétuellement, uniformément et en toute occasion. Na zavatra nianarantsika malgré ny zavatra sarotra iainantsika dia andao hatoky an'Andriamanitra tsika. On met notre confiance ao amin'ny tompontsika ao. Ary olona fidèle tsika fa tsy aka excuse ka za kosa taloha efa tena mijaly be fa izy nareo tsy ikizy tianako atao tanàna. Tsy excuse. Fa fidèle tsika amin'izay posta ametrahany tompo atsika. Andao ahoana ny ainantsika fahasoavana, misaina mihoatra tsika senao. Ay moa tsika tonga fitahiana ho an'ny hafa ao anatin'ny fanokontsika io. Tsy perdant ianao rehefa manompo ny hafa e. Rehefa mitraverse an'io ianao tena mety galère be ilay fiainam-pianakaviana, tsy haiko izay financiany a. Fa izay koa no aza miandry an'ilay valim-bavaka hoe Jesosy ho vai daholo izy menakavo eo a. Miandry mihitsy ianao fa iny mety amin'ny 2055 vao tonga. Fa aika afaka miova mihitsy ny atmosfera tsika. Rehefa manomboka aty amintsika. Misaina hoe izy taty Jesosy atao fantsony. Kanalina mampita ilay fisoavan'Andriamanitra amin'ny hafa. Tonga fitahiana ho an'ny hafa ianao anatin'ilay fanontona mieritreritra
dimension hafa ankoatran'ny tenanao. Ao anatin'le fijaliana raha afaka tandremo ny compromettre. Mandositra ny fakambanatsika, ohatrany nataon'ny Josefa mihitsy. Ny fahadimy, ny fahatelo zany hoe tonga fitahiana ho an'ny hafa ao anatin'ny fahampontsika. Ny fahaefatra mandositra ny fakambanatsy. Ny fahadimy, vonina hitondra fahorintsika no mifankatoavana an'Andriamanitra. Any an-tsaintsika fa possible mihitsy hoe mankatoatsika fa rehefa nolany amin'ny prison reny fa misy zavatra sara. Tsy hoe akory eo ianao no questionné hoe tsy tian'Andriamanitra indray aza menao question aza apetraka ao anaty alohanao toy zany. Fa midevolo mandefa dota ny anaty lohanao hoe tsy tian'Andriamanitra, tsy mahay aza mihitsy Andriamanitra, tsy mahay ny mitsahatra mity anao izy, tsy mahay ny tsy mitsahatra mity anao. Zay kosa angamba mifilazana ny zavatra fahenina farany hitsarovantsika foana hoe normal kay eo amin'ny fanefenatsika ny fahoriana. Normal eo amin'ny fanefenatsika ny fahoriana. Zay zavatra ny zaraiky taminao havako a, ianao aloha hivavatsika sa manana dose fahoriana daholo zao hoe tsisy malala mipetraka eo akaikinao hoe tsy mahafantatra mihitsy ny galeranao rehetra. Fa zao ny tompo tena mahafantatra ny combatnao. Tsy hoe fantana fotsiny fa il a vraiment pesé au gramme près raha afaka zay vao nataony tamin'ny fiainanao io. Nataony hoe soanao io zavatra io. Ndao ary hianatra akan'izay maso zay tsika eo an-tompo ny fonao dia teny am-tompontsika ampianaro azy Jesosy amin'ity raharanty favatsika. Andriamanitra iray misaotranao ny anaran'i Jesosy zahay ny amin'ny teninao. Manokatra ny masonay ny amin'ny dika ny fahoriana sy ny zavatra mampijaly anay amin'ilay fiainanay andavanandro. Jesosy ny zavatra be da be tena tsy hainay hoe fa maninona mandeha be da be mihitsy ny pourquoi ny anaty lohanay any. Fa maninona Jesosy ny ataonao ohatr'izao. Sofa misy tantarany gady Josefa. Pourquoi sokafo ny masonay ahitanay dimension tsara lavitra ao ambadika io fahoriana io, dia afaka hiaina mankafy ny présence anao zay malgré ny zavatra rehetrarehetra. Sokafo ny mason'ny fananjika iray avy dia hitombo amin'izay fahafantarana hoe kainao eo izay. Tombo ampio zahay tsy ho excuse-nay ny fahoriana mahazo anay andehananay amin'ny hanekenay ny fakapanasany avy. Tsy ho excuse-nay anaovanay zavatra daladala. Jesosy zay koa hoe tena tsy mahay an'izany mandositra fakapanaza mihitsy. Tsy mahay an'izany mihitsy le nofonay aty anatinay aty atanjao ny toe-pananjika iray avy tompo. Afaka ahita hoe kainao zay mihitsy le marche par la foi mandeha amin'ny finoananao Andriamanitra. Dia ampianaro anay no mandresy ao anatin'io mahita hoe kai normal be le fahoriana dia tsy ho gaga ela be eto zay. Ary tena hoe mahita dimension hafa zay fa ke ho fitahiana ho an'ny hafa zay matoa avelanao tranga aminay io. Jesosy ampianaro zay anahaka ny gady Josefa io fa indrindra anahaka neo anay le toepo feno fanetretena hatrany hatrany. Misaotra ny tompo fa manavao anay ianao dia ataonay ny anaranao mivavaka. Amen.